toy izao ndraiky avana amin'ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mandalo ny fiafiana. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Araka ny filazantsara Matio 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Pikiro Kristy fa hanangana anao amin'ny fombany izy. Araka ny amin'ny Amosa 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ara-pidiko ny Israely avy amin'ny fahababoana. Dia hanangana tanàna efa ravy izy ka honinao. Aranao ny tanim-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy. Anao sakoa izy ka hinana ny vokatra. Ary tsy hanalanao eo amin'ny tany izay hitahinanao izy. Araka ny amin'ny Amosa 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe eny amboleko eo amin'ny tany izy ka ty honikotana amin'ny tany izay nomeko azy tsony izy. O Jehovah Andriamanitra ao. Matoky, vavaka isika. Raio, mety mandalo fotoan-tsarotra izahay olonao. Nefa matoky izahay fa hanana planina tsara lavitra ho anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko fiadanane.